Teny mahakasika an'indry fa moka ny kapila taratra andian'ny fahatelo ny fikambanana Porora Valomanana Madagasikara. Ao anatin'io kapila mangirana io moa no anasongadinan'izy ireo ary anehoany ny mahakasika ny hoe iza marina Andriamanitra. Mila izany tokoa ve isika fantany napetraka izany valianantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba izay. Ivoaka tsy ho ela ny kapila mangirana mirakitra ny andian'ny fahatelo amin'ilay jiro taratra izay efa navoaka ny fikambanana Porora Valomanana Madagasikara hatramin'izay. Hita ao anatin'izany kapila mangirana izany ny fomba fijerin'ny fikambanana ny mahakasika ny fampihavana pirenena sy ny fandraisan'izany amin'Andriamanitra. Uporofonay amin'ny voaka malagasy hoe iza Andriamanitra, ilaitsika ve Andriamanitra, ahina ny asany Andriamanitra, satria tamin'ny 4 taona zao nahazoantsika fahaleovan-tena tsy nisy ny finoana anankiray mba nampafantatra an'izany hoe ilaitsika Andriamanitra, fa de nametraka fotsiny hoe ny fivavahana finoana teto amintsika de manala ota fotsiny, rehefa manala ota de mivadika olo-masina. Ho an'ny fikambanana dia tsy andraikitry ny ray aman-dreny ara-pinoana ny fanatanterahana ny fampihavanana izy ireo. Tsy mitafavoaka mihitsy satria tsika mametraka an'le mangataka foana, tsy ny finoana manao an'izany, tsy ny fitondrana manao an'izany, ary rehefa manao an'izany le vahoaka lasa indray le fahaleovan-tena miaramila mandrahona anefa n'le ataka nge mange de tsy hitako hoe maninona raha mangataka ohatran'ny flama zao mangataka atao venjosy ianao nge anam-panantena ny atao amin'ny fitondrana nametraka an'izay de mametraka izy hoe manga ny ataka ka inona moa no mahadiso azy. Arenan'Andriamanitra ho ihatra ny fikambanana ny vahoaka malagasy ary isan'izany indrindra ireo nanao sisintany politika ka tsy tokony ho ahilikilika fa tokony haverina amin'ny misy azy.